Manonona ny fiadanany tompo any tokatrantsika tsirairay avy a ary manonona ny famondram-pony ho amin'ny isam-batan'olona voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery any ary soratsika izy noho ny tombontsoa lehibe indray zay ahafahantsika manohy izao fifampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Tsy adino ihany koa ny miarahabantsika tsirairay nisa-tokantrano izay manaraka izao fandarana zao tsy tapaka ary mbola mirary indrindra raha mirary no ahafahantsika manana tombontsoa amin'ny fanarana izany tenin'Andriamanitra zany ary ananantsika fitozona trany sy faharetana amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Hiditra amin'ny andro fahatelo satsika ho amin'ny fiarahana amin'ny loha hevitra lehibe hoe ny safidy a kanefa mialohan'izany a dia manasanao a hiaraka hivavaka isika. Vavakatsika Andriamanitra tompo ray masina tsy sary indrina an-danitra lay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia iaino teninao indray izahay. Misaotra noho izy amin'ny tombontsoa lehibe zay velarinao tsy tapaka eo anoloanay izany satria fantatra fa ianao dia te hitarika anay mandrakariva ho amin'ny lalan'ny fahamarinana mba ahazonay manana ny fiainana mandrakizay. Koa anteny rehetra zay ho ambary eto anie dia mba hitoetra any anatinay tsirairay avy dia mitenenanay aminay tompo satria tononona ny amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Ny safidy zay moa ny lohahevitra anankiray goavana zay iarahantsika amin'ny fotoana sy ny andro vitsivitsy eto ary ahafahantsika mametraka ny lohahevitra anankiray hoe ny safidinao anio no miantoko a ny ampitsonao. Izany hoe ny safidinao anio, ny safiditsika anio no miantoka anio avitsika ary zany safiditsika zany koa no miantoka ny mandrakizay antsika. Araky ny mahazarantsika moa dia hofitintsika ihany reo zay efa hita sy voalaza mandritry ny andro teo aloha alohan'ny hanomboantsika anazy. Ary ao amin'ny tontolon'ny fanadihadiana sy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mahakasika ity safidy ity dia jerentsika foana zany no hoe inona moa zany no atao hoe misafidy amin'le toejaro anankiray zay resantsika amin'ny loha hevitra isan'andro san'andro a. Ny faharoa dia hoe inona no tombontsoa rehefa misafidy an'izay safidy zay tsika ary ny fahatelo kosa dia hoe inona no fiafaran'izay safidy zay satria zay moa loha hevitra antsika hoe ny safiditsika anio a zay a no miantoka ny ampitso na ny hoavy na ny mandrakizay antsika tsirairay avy. Zany hoe raha fitentsika aloha lay omaly matsika dia niresaka mahakasika hoe misafidy ny tenin'Andriamanitra. Raha vaditsika zany fantana voalohany hoe ahoana lay hoe misafidy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa misafidy ny tenin'Andriamanitra, misafidy ny tenin'Andriamanitra ianao dia misy zavatra telo tsy afaka misaraka aloha dia ny fianona, ny famakina ary ny fitandremana izay voasoratra amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Zany no atao hoe misafidy. Tsy miaino fotsiny zany tsika, tsy hoe mamaky fotsiny zany tsika fa mila mitandrina mihitsy ary amin'ny toko sy andininy hafa zay hitantsika omaly a dia niresahany mihitsy hoe makatoa izany tenin'Andriamanitra izany izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Rehefa misafidy zany a na misafidy ianao ny tenin'Andriamanitra dia mila n'izay zavatra izay tsika hoe miaino, mamaky ary mitandrina sy makatoa izay voalaza n'izany tenin'Andriamanitra zany. Ny fantana faharoa valintsika ao anatin'ny fampitinana iny dia hoe inona ary ny tombontsoa azoko, inona ny tombontsoa mety azonao a raha ohatra ka misafidy a izany tenin'Andriamanitra zany. Dia hitantsika omaly fa io tenin'Andriamanitra io a dia hoharina amin'ny sakafo izy io, hoharina amin'ny mofo izy io, zany hoe azo antoka zany fa ny tanjaka ara-panahy dia azo avy amin'ny alala zany tenin'Andriamanitra zany. Ary rehefa matanjaka ny olona anankiray raha miresaka fiainana ara-nofontsika hoe mihinan-kanina dia afaka miatrika ny toe-javatra rehetra, manana fahasalamana izy a ary manana tanjaka afaka mandeha sy manao zavatra ihany koa. Dia sahala amin'izay ity tenin'Andriamanitra ity izay hoharina mofo rehefa makatoy izany tsika, rehefa miaina amin'izany tsika dia tonga tanjaka ao ara-panao antsika zany ka afahantsika manao ny fanompoana rehetra an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra
sy amin'ny andro rehetra zay ananantsika zany fanorantena zany tsy vitan'izay fa fiarovana ho antsika koa ny ten'andriamanitra satria arak'ilay toko sy andininy hitatsika omaly dia hoarina amin'ny sabatra izany ten'andriamanitra zany fiarovana amin'ny fahavalo fiarovana amin'ny fanangoleny devoly fiarovana amin'ny fandrika rehetra izay mety ataony ratsy ka tonga atsika tsy safidy an'andriamanitra ary tsy safidy izany tenin'andriamanitra izany mitondra fahasambarana ny famakina ten'andriamanitra ary tombontsoa anankiray kosa ety atsika maly araky ny volazany apokalipsy hoe sambatra izay miaino mamaky ary mitandrina izany teny faminanena zany ary hitatsika fantatsika fa be deaibe ny olona mitady fahasambarana amin'ny lafiny sy amin'ny endrindrehetra ry havana kanefa ny fahasambarana ho any zanak'andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ny fisafidianana izany tenin'andriamanitra izany raha izay ny tombontsoa azo avy amin'ity ilay atao hoe fisafidianana ny tenin'andriamanitra ty dia ny zavatra valitsika afara zany dia hoe inona moa zany no fiafaran'izay safidy zay rehefa misafidy ny ten'andriamanitra atsika rehefa misafidy ny akatony ten'andriamanitra atsika safidy ny miaino sy mamaky zany ten'andriamanitra zany tsika dia volazany ten'andriamanitra hoe ao amino izy izy ao amin'izany ten'andriamanitra zany no ahitantsika ny fiainana mandrakizay mitondra atsika ho any amin'ny fiainany lanitra ry havana mitondra atsika ny amin'ny fiainana mandrakizay ny fisafidianana izany ten'andriamanitra izany ka rehefa makatoy izany tsika dia azo antoka fa ny lalana izay zoratsika dia lalana makany amin'ny fahamarinana androantsika dia ijery safidy iraindray tamin'ny fotoana voalohantsika dia nahita lohe misafidy an'andriamanitra atao anatin'zany safidy an'andriamanitra zany dia nahitantsika zavatra anankiray tokony atao dia le hoe matahotra an'andriamanitra ny olona misafidy an'andriamanitra zany dia mila matahotra an'andriamanitra izy fa androany dia io loha hevitra kely raha io no ataontsika loha hevitra lehibe zay hodiny atsika sy ifampahirezantsika indray androany hoe ahoana ary zany hoe misafidy ny atahotra an'andriamanitra zany ahoana zany hoe matahotra an'andriamanitra zany satria raha tamin'ny fotoana iny dia resantsika tsotsotra lizy fandroany zanytsika dia andray safidy vaovondray hoe misafidy ny atahotra an'andriamanitra ahoana zany misafidy ny atahotra an'andriamanitra zany ahoana zany hoe matahotra an'andriamanitra zany inona zany no ataoko inona no ataonao rehefa misafidy izany hoe fatahoran'andriamanitra zany tsika jerentsika amin'ny obolana toko 7:17 obolana toko 7:17 dia zao no voalazany io ten'andriamanitra io vakitsika amin'ny randisosy manao hoe aza manao anao endry mahatahoran'i Jehova ka mifadia ny ratsy ry mpeny malala isany ry ava malala isany raha ny ten'andriamanitra eo zany resantsika dia hoe inona ny tokony ataontsika rehefa misafidy ny atahotra an'andriamanitra atsika dia mazava ny teny hoe mifady ny ratsy zay no atao hoe lehilahy matahotra an'andriamanitra zany no atao hoe vehivavy matahotra an'andriamanitra zany no atao hoe kristianina matahotra an'andriamanitra mifady ny ratsy izay mety ratsy rehetra zany dia fadiana na fitenenana ratsy io na fisainana ratsy io na fomba ratsy io na fanao ratsy io dia fadiana izany ary atsika ngamba zany hoe fady zany fa ny zavatra mahagaga ho antsika kristianina eo anatrehantsy kristianina dia zao misy olona zay manan'andriamanikafa manompo sy miaina amina fadifady fa tena lazaiko aminareo ary maso miara-mahita angambontsika tsiraray avy matsikatra zany fa ny olona tsy manompo any ten'andriamanitra marina fa ireny sampy ireny rehefa fady ny azy dia fady na mikitika azany na manitsaka eo amin'izany tany fady zany ohatra na mijery any zava-pady ary dia efa fady amin'izareo tena fady fa tsika kristianina ohatra ny tsy tena zany matetika fa arakaraky ny tenenana hoe tia tsy azo atao iriny fady atsika iriny tsy tokony atao dia ohatra ny voamaika mampirisika atsika hanandrana zany toejavatra zany kanefa androany raha lasa anabavy malala isany ry mpeny malala isany ny zavatra resan'ny ten'andriamanitra rehefa mifidy ny atahotra an'andriamanitra atsika dia tsy maintsy mifady izay rehetra everina fa ratsy tsy ratsy araky ny fomba fijeriko tsy ratsy araky ny fomba fijerinao fa ratsy arak'izay famaritany ten'andriamanitra azy ary fantatrao zany fantatro zany zavatra rehetra zany ny faharoa inona ihany koa ny tokony ataontsika raha misafidy ny atahotra an'andriamanitra atsika obolana toko 7:17 dia zao no voalazan'io ten'andriamanitra io manao hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana ary hojerentsika amin'ny obolana toko 9:17 zao ny zavatra voalazany obolana toko 9:17 dia osy izy
ny fankalana ny ratsy no fahatahorana an Jehova. Hitantsika telo hoe sambatra zay olona mahazo fahalalana. Ary eto zany dia ampahalalana antsika araka ty voalazan'ny obolana toko fahavalandiny fa 13 ty fa ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra dia mankala ny ratsy. Raha nyresainy tsotra fotsiny izy ataontsika hoe tsotra le hoe mifady ny ratsy dia somary namafisiny ary napakariny kely ny degrera zay ny ilazana azy ny fomba filazany azy hoe rehefa matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray, rehefa misafidy ny atahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy fadiana fotsiny le ratsy fa ankalaina mihitsy. Ary zany teny hoe ankalaina zany angamba dia fantaritsika satria be dia be ny olona mifankala ary rahantsika zao ary mety misy fotoana efa nankala olona rehefa fanitsy amintsika ny masony dia angariantsika le olona zany no ataontsika rehefa ankalaintsika le izy. Rehefa any anananitsika ka miresaka mahakasika le olona dia fosaintsika le olona rehefa ankalaintsika ny olona anankiray ary tsy misy zavatra tsara ataon'izany olona zany mihitsy. Ka eto raha latsaina bavy malala isany ripeny malala isany tsy ny olona no antsony ten'Andriamanitra mba ho ankalaintsika fa ny ratsy rehetra. Mila mankala ny fitenenana ratsy tsika, mila mankala ny fisainana ratsy tsika, mila mankala ny fomba ratsy tsika, mila mankala ny fanao ratsy rehetra tsika, tsy fadiana fa ankalaina mihitsy. Zany hoe amafisina bebe kokoa zany ny fahatahoran'Andriamanitra ho amin'izany fankalana ny ratsy zany. Izay ihany ve? Fa raha jerentsika ny andininy toko sy andininy fahatelo mahakasika an'io dia zay voalazan'ny oabolana toko 20 andininy 4 dia zao no voalazan'io tenin'Andriamanitra io oabolana toko 20 andininy 4 dia ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny famondrapony sy ny fahamarinana no avitra ao amin'ny eloka ary ny fahatahorana ny Jehova no alalavirana ny ratsy. Ny fahatahorana ny Jehova no alalavirana ny ratsy. Le zany ripeny malala isany tsy hoe fadiana fotsiny le ratsy, tsy hoe ankalaina fotsiny le ratsy, fa eto dia tena tsindriany tsara mila alavirina ihany koa zany ratsy zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra zay hoe aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy. Zany hoe rehefa ratsy zany dia andosirana fa tsy hoe andrakandramana, tsy hoe jerijerena hoe hoay zany faratsiana sady mijery eo ihany ianao. Na hoe ao hoe andramana ahoana zany faratsiny zany. Dia ohatran'ireny misakafo reny indraindray rehefa misy miteny hoe ratsy io, mangidsira io, matsatsy io, dia arakaraky ny fahalalana an'izay nohatra ny misintona anao miteny hoe ao andramako zany matsatso zany, ao andramako zany mangidsira zany, ao andramako zany ratsy zany. Dia raha tsy manandrana ve ianao tsy afaka nino ny tenin'ny olona anankiray fa ratsy na tsy sira na be sira zany loka zany. Dia ohatran'izay ty ten'Andriamanitra ty mila manandrana ve tsika zay vao mahalala fa ratsy ny toe-javatra anankiray. Izay raha tonga antsika nyresaka mahakasika hoe misafidy ny ten'Andriamanitra ao maly satria ny ten'Andriamanitra dia manoro antsika ao amin'ny lalan'ny fahamarinana, ao amin'ny lalan'ny fahintsiana, ho any fiainana mandrakizay. Ka rehefa ny ten'Andriamanitra no milaza hoe ratsy ny toe-javatra sala amin'izao, tsy azo atao ny toe-javatra sala amin'izao, fa dia tsika ny toe-javatra sala amin'izao, tsy mila andramana akory zany fa tokony safidy ny akatoy ny ten'Andriamanitra atsika dia mino izay voalazan'ny ten'Andriamanitra. Zay zavatra telo zay zany tokony atao rehefa misafidy ny atahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray. Voalohany dia zao hoe mila mifady ny ratsy izy, mila mankala ny ratsy izy ary manalavitra izay mety ho ratsy rehetra eo amin'ny fomba sy ny fanao rehetrarehetra. Dia miditra amin'ny fanontaniana lehibe faharoatsika hoe inona ary no tombotsoa azoko, inona tombotsoa azonao rehefa misafidy ny atahotra an'Andriamanitra atsika. Dia jerentsika zay voalaza amin'ny oabolana toko 10 ny andininy 17. Oabolana toko 10 ny andininy 17. Dia zao no voalazan'io ten'Andriamanitra io vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy satria azy ny teny fa ny fahatahorana ny Jehova no mahaela velona fa ny tanany ratsy fanahy ho afezina. Tsy hiditra amin'io tapany faharoa itsika fa ry voalohany ho resantsika satria ny fanontaniana dia hoe inona ny tombotsoa azonao rehefa misafidy ny atahotra an'Andriamanitra atsika. Dia io zany dia voalaza hoe ny fahatahorana ny Jehova no mahaela velona. Zany hoe azahoana fahavelomana maharitra mandrakizay zany fahatahorana ny Jehova zany raha lazaina babilala izany. Ary rehefa miresaka hoe mahaela velona izy eo tsy hoe taona andresahany hoe ray taona ianao dia tsatra 100 taona satria matahotra ny Jehova. Fa itsika feto amin'ity tany ity dia tany ny herisetra, tany ny ady, tany ny fijaliana,
tanyny fahoriana ary vokatry ny fahafatesana dia vokatriny tazafady dia fahafatesana antambony zany ny olombelona tsy maintsy mandalana zany fahafatesana zany ka na tsara fanahy izy na ratsy fanahy misy ny fotoana izay ataperan'ny fofinainy dia maty izy fa ny tian'andriamanitra ho resahany eto ten'andriamanitra ho resahany eto dia le fahavelomana mandrakizay izany hoe nandalo fahafatesana ary ny olo anankiray matahotra an'andriamanitra dia azo antoka fa ho velona mandrakizay izy tombontsoa zany ry havana tombontsoa zany ry mpena malala isany ary raha jerentsika ny toko sy andiny faharoa amin'ny obolana toko faefatra amby folo andiny faina am'roapolo sa fito am'roapolo obolana toko fa efatra amby folo ny andininy fa enina am'roapolo sy fa fito am'roapolo a dia zao no voalazan'io tenin'andriamanitra io manao hoe obolana toko fa efatra amby folo andininy fa enina am'roapolo sy ny fa fito am'roapolo ny fahatahorana an' Jehova dia fiarovana matoky ary zanany azo fialofana ny fahatahorana an' Jehova ny loharanaina analavirana fandriky ny fahafatesana tombontsoa zany ry havana tombontsoa zany ry havana tsy fantatra hoe raha eninao zany tombontsoa ateraky ny fahatahoran'andriamanitra zany dia tsy ho resy lahatra ve ianao androany isafidy ny atahotra an'andriamanitra satria raha jerentsika andiny faina am'roapolo dia izy ny fahatahorana an' Jehova dia fiarovana matoky ny olona matahotra an' Jehova zany dia voary foana izy na misy ratsy ary na misy fanenjehana ary na misy fahoriana ary na misy tsy fampina ary dia azo antoka fa mahazo fiarovana matoky amin'andriamanitra ny olona izay matahotra an'andriamanitra ary tsy vitan'izay izy ny matahotra an'andriamanitra dia hatramin'ny zanany mahazo fialofana zay ny voalaza eo ary ny zanany azo fialofana rehefa ny ray aman-dreny zany no misafidy atahotra an'andriamanitra dia mahazo fiarovana ihany koa ny zanaka mahazo fialofana ihany koa ny zanaka tadiditsika mba le teny Josoa manao hoe fa raha izao sy ny ankona kosa dia nompon'i Jehova zay marina fa Josoa ny teny aniny fa ny sitraky Josoa sy ny tiany Josoa ho tanterahana dia ny ankonan'iray manontolo no anana zany fisafidian'andriamanitra zany ary anana ny fatahoran'andriamanitra rehefa matahotra an'andriamanitra ny ray aman-dreny dia voaro ihany koa ny zanaka eo amin'ny andiny fa fito am'roapolo tombontsoa manaraka dia izy hoe ny fahatahoran'i Jehova no loharanaina analavirana ny ratsy efa namafisyn'ilay hitantsika teo amin'ny voalohany any zay fa ny zava-dehibe amin'ity faharoa teo dia hoe analavirana ny ratsy rehefa matahotra an'andriamanitra zany tsika dia azo antoka fa analavitra ny ratsy araka le voalaza teo ambony hoe ny fahatahorana Jehova dia ny fahanalavirana izany ratsy zany salamo fa efatra amin'ny telopolo andiny fa sivy inona ihany koa ny tombontsoa rehefa misafidy ny atahotra an'andriamanitra atsika salamo fa efatra amin'ny telopolo andiny fa sivy dia ozy ny ten'andriamanitra hoe matahorany Jehova ianareo olo-masina fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy Jehova ny mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory ahy salamo fa telo am'roapolo ary reto dia amafisy izany ten'andriamanitra zany hoe matahorany Jehova ianareo olo-masina fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra azy teny fikasana zany tenin'andriamanitra zany ary ny zavatra resahana ry havana rehefa nyresaka mahakasika ny fitadiavantsika dia saika io matetika no anadinoan'ny olona an'andriamanitra fa rehefa tena mitoky amin'ny teny fikasana atsika hoe ataovy lohalary ny asan'andriamanitra fa katsaolo ny fanjakanadra sy ny fahamarinana dia anampy anao zany rehetra manao fanandramana fa ny fanandramana ny fankatoavana izany tenin'andriamanitra zany dia tonga nyity tombontsoa tio tanteraka amin'ny fiainantsika hoe tsy hanan-java-mahory tsika aza everina hoe zany tsy hanan-java-mahory zany dia manatao mobila isan-karazany na moto isan-karazany na hoe mihinan-kanina be fa ny fahafahantsika miaina ny fahafahantsika mitsakafo ny fahafahantsika mitafy ary manana an'izay ananana na dia tsotra ary dia efa zava-dehibe zany satria tsy ny fananana zavatra be dehibe ry havana anao teo hoe mahasambatra araka le hitantsika eo maly ihany koa na hoe satria ianao tsy manana firy fa atonotony dia hoe ory ianao fa ny zava-dehibe amin'ny fiainantsika dia le tanjona ho amin'ny fiainana mandrakizay raha izay no tombontsoa azo avy amin'ny alalan'ny fisafidianana ny atao hoe matahotra an'andriamanitra dia hiditra amin'ny valim-pantina farantsika dia hoe inona ary no mitranga rehefa misafidy ny atahotra an'andriamanitra atsika inona ny fihafaran'izay safidy zay fa alao aloha jerentsika kely toko sy andin'ny ray alohan'ny toko sy andin'ny farany raha ohatra ka sanatry ny vava misy olona misafidy ny tsy atahotra an'andriamanitra dia inona no miandry azy salamo fa 5:10 andininy fa 9:10 salamo fa 5:10
andininy fasivyambefolo dia zao no voalazany itenin'andriamanitra io manao hoe iaino andriamanitra izay mipetraka hatramin'ny taloha ka maly ireo olona tsy miova toetra sady tsy matahotra an'andriamanitra raha sanatria zany androany ka misy olona tsy safidy ny safidy tsara ho amin'ny fahatahoran'andriamanitra fa hisafidiny tsy hatahotra an'andriamanitra izy dia mazava ny ten'andriamanitra fa maly ireo olona tsy miova toetra sady tsy matahotra an'andriamanitra izany andriamanitra izany ngamba tsy ho azavaiko ny amin'izay tsy ireo sahako be dibe ny amin'izay fa mety mbola ho hitantsika manaraka ary mety efa hitantsika zany hoe andriamanitra mamaly ny olona araka ny asany zany vandao jerentsika ilay famaranana hoe inona ary zany no fiafaran'ny olona anankiray rehefa misafidy ny atahotra an'andriamanitra izy oabolana toko fa7 andiny fatelo am'roapolo ary zay ny toko sy andiny farany zay amaranantsika anazy oabolana toko fa7 andiny ny fatelo am'roapolo dia zao no voalazan'izany ten'andriamanitra zany manao hoe aminaran'i jesosy ny fahatahorana an' Jehova no ahazona fiainana izay manana izany tsy mba handro fotsy sady tsy aran-doza rehefa manala izany mahafinaritra zany ten'andriamanitra izany ny olona matahotra an' Jehova inona no havarana isitsika ny fahatahorana an' Jehova no ahazona fiainana mahazo ny fiainana mandrakizay azo antoka ny fiainana mandrakizay azo antoka ny famonjena azy ary ery ambany ary dia milaza izy hoe tsy aran-doza tiako azavaina kely koa izy io tsy hoe rehefa matahotra an' Jehova ianao akory dia tsy mananotanina anao ny loza sahala amin'ny aksidan na fahafatesana na toe-javatra hafa fa ilay loza tiana ho tenenina dia ilay loza ho amin'ny famarana ny tantaranyity tany ity ireo raha tsy fanahy rehetra ireo tsy miova toetra ireo tsy safidy an'andriamanitra tsy safidy ny ten'andriamanitra tsy matahotra ny ten'andriamanitra dia ho tsaraina izy ary hatramin'izany loza ny fitsarana izany fa rehetra zay misafidy an'andriamanitra kosa misafidy ny ten'andriamanitra ary misafidy ny atahotra an'andriamanitra araky ny lesitsika androany dia voaro ho amin'izany loza zany izy ka ny tompony atantsika tsirairay avy amin'ity andro fahatelo izay raha tika ty mba hahafahantsika manana fanapaha-kevitra tsara indray androany dia nisafidy ho amin'izany fahatahoran'andriamanitra zany tsy hoe mifady fotsiny na mankahala fotsiny fa tena alavirina mihitsy izay ratsy rehetra ary hitantsika teo fa ny tompo tsy ho azo amin'izany dia le fiainana mandrakizay ny tompo hotantsika tsirairay avy amen hivavakitsika tompo andriamanitra eo misaotra noho ny amin'izany teninao zany misaotra noho ny fitiavana lehibe izay nasehonao ka ahafahanay ny aina tao anatin'ny minitra vitsy izany fahamarinana sy ny torolalana avy amin'ny teninao zany tompo mbola mangataka ny famindrampo sy ny famelan-keloka ho amin'ireo lasanay rehetra ireo tsy fiovana teo amin'ny fiainanay fa ankehitriny kosa dia miantso anao zay mitalao aminao zay jerevo ny sambatan'olona toany ny sambatan'olona fa tsy io ny fanenao masina ny sambatan'olona ka ahafahanay manana fanapaha-kevitra tsara androany dia ny fanapaha-kevitra atahotra anao taio ary ny fiainanay taio ny ampitsonay manontolo ary aperaka eo amperytananao ihany koa no avinay tononona vavako ny aminaran'i Jesosy amen mbola isaorantsika be dehibe andriamanitra ary afa malala isa ny ripiany malala ny amin'ny tokantrano nafahantsika niaraka ny famatsy indray tamin'izay ten'andriamanitra zay tamin'ity andro fahatelo ty ary manasanao hatrany mba hitozo sy azoto ho amin'ny fanarahana izao teny famparezana zao satria vatsy ho an'ny fanahintsika zany ary hery ho amin'ny fiainantsika indrindra manoloana zao zava-misy maneran-tany izay manatombotra ny fiavian'i Kristy izao fiadan'andriamanitra ny ao amintsika tsirairay avy mametraky ny mandram-peona ho amin'ny fotoana raha-pitsondray You